ahoana marina ny politika ny fitondrany ity ity no tatitra izay navoaka ny ivitoeram-pikarohana atlas sosio momba ny fahantrana aty Afrika. Ny volana janoary 2024 ity no navozina farany ity tatitra ity. Mazava ny soratra eto fa firenena faharoa amin'ny mahantra indrindra aty Afrika i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Araka ny voalaza ity tatitra ity hatrany dia isan'ny firenena iakara ny tany fahantrana tanteraka i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny firenena iray dia tsy miankina velively amin'ny fotodrafitrasa manara-penitra no amaritana ny fandrosoana ao aminy fa ny tany arikarena fahobe na ny PIB. Izany hoe ny vola miditra amin'ny isan'olona. Mazava ho azy fa ny politika ny mpitondra no fototra voalohany irosoana amin'izany fampandrosoana izany. Raha ity tatitra nivoaka farany ity dia milaza mazava fa tsy misy ny fampandrosoana eto Madagasikara hatreto. Iarahan'ny rehetra miaina ny fidangany vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Tsy niponina eto an-drenivohitra ihany no mitaraina amin'ny fiakaran'ny vidim-bary fa hatramin'ireo tantsaha mpamokatra ihany koa. Faritra roa no tena malaza amin'ny volovary eto amintsika dia ny tanàna ny Ambatondrazaka sy ny tanàna ny Marivoay. Hatreto anefa dia tsy hita ny tena paikady ny fitondrana ny amin'ny fampiroboroboana ireo tantsaha amin'ireo toerana roa ireo fotsiny aza. Ny tanàna ny Ambatondrazaka aza moa dia tsy tahotra tsenatra mihitsy ny mpitondra mizara vary izay nafarana avy any ivelany ho an'ireo tantsaha-pamboly any an-toerana ireo. Tsy nisy resaka mihitsy ny fanohanana ny tantsaha. Hoy mantsy ny vahoaka eny fotony hoe tena sahirana masomboly sy zesika ny tena mahasahirana. Zesika izy olo misy any apahatra. Fa le masomboly zany tena mahasahirana anay. Ny ngadin'omby zany aty lafo be dia ny tracteur koa zany lafo be ny adin'iray zany 5,3 ny tracteur. Tsy ny adin'iray fa ny 1 hektara dia angadin'omby ay fandriatana izany zao amin'izao sekoly tsy ampy rano tsy zazalo maloto ny fitaovam-piasana entina ambolena tsy ampy tsy maharaka ny dalo manao ny ataony zany hoe tsy ansekurize ny ty ambanivohitra. Misy ny rispo ho an'ireo tantsaha mba hamokatra saingy noho ny fahasahiranana amin'ny lafiny maro toy ny masomboly sy ny tsy fandriam-pahalemana dia teraka ny akamona satria any antsaha manjaka ny ala-bokatra miakatra, an-tanàna mirongatra ny vakitrano sy ny ala-potry. Tsy hitazam-potsy ny olana izay mianjady amin'ireo tantsaha aho hoy ny Filomary Karavalomanana ka nanolotra masomboly ho an'ireto tantsaha ireto izy. Tsy fandriam-pahalemana, fidangany vidim-piainana samy olana atrehan'ny vahoaka malagasy avokoa amin'izao fotoana izao. Tsy ny vahoaka ao an-drenivohitra irery intsony izao no miaina ao anatin'ny vidim-bary miakatra fa hatramin'ireo tantsaha mpamokatra noho ny tsy fisian'ny famokarana avy amin'izy ireo. Fototry ny olana ny fanaovana ambanin-javatra ny tantsaha mpamokatra izay 80 isan-jato ny malagasy. Ny ainako ny fambolena sy ny fiompiana hoy ny Filomary Karavalomanana ary fantatro tsara fa ny fambolena sy ny fiompiana no fototra voalohany iaina ny vahoaka malagasy. Hitondra vahaolana ho an'ny fireneko aho hoy hatrany ny nambarany. Izany dia pirofo mitohoka amin'ny tendany fa tsy fantatry ity fitondram-panjakana ity mihitsy ny 80 isan-jato ny vahoaka malagasy izay miaina amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Fa ny mahafaly azy ireo dia ny fanambazana ny vahoaka sy ny tantsaha amin'ny fizarana vatsitsinjo sy ny kalitsinjo ary tosika fameno aza. Izany ve ny politika ifehezana ny fahasahiranam-bahoaka amin'izao? Hoy mantsy ny filoham-pirenena nandritra ny fampelezan-keviny hoe atoko ny fomba rehetrarehetra izay ampihana ny fandaniana ataon'ny vahoaka malagasy miala any amin'ny herinaratra zany makany amin'ny sakafo le kapoka ny vahoaka malagasy mihitsy no jerevako zany hoe le vidim-bary ny vidina menaka. Izany tokoa ve no zava-misy amin'izao fotoana izao?
betsaka no toerana izay nanaovana fanadiadiana ary nahitana ny fiakarany vidim-bary amin'izao fotoana izao. Atreto dia kabary ambony vavahady fotsiny io teny io. Lokaloka no betsaka fa ny asa manaraka azy tsy misy. Profon'izany io laharana misy an'i Madagasikara amin'izao fotoana izao io. Ianareo tokoa moa no mitondra amin'izao fotoana izao, ka izay tianareo atao no atao, ary izay mahadiavolana ny sainareo no andaninareo ny volam-bahoaka. Ny vola miditra ao amin'ny lapa midangana dia midangana sy ampiakarina isan-taona, fa ny vola tena iainan'ny vahoaka ahena. Tsy mahagaga. Raha ity no zavatra nitrangana andritra ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana, teny Tsimbazaza. Ny ao anatin'ny loi de finance dia tsy mifanaraka amin'ny réalité fa lasa famitahana ny vahoaka. Tsy hita taratra ao ilay lazaina fa anaovana relance économique io lalàna io, fa ny zavatra hita dia fanasitana na hoe nakisaka ny mpandrarà izay antoky ny fampidiram-bola eto amin'ity firenena ity, na dia ny consultena ary tsy hita taratra ao anatin'io lalàna io ny mikasika an'izany mpandrarà amin'ny sehatra tsy miankina izany. Tsy mifanaraka amin'ny laharam-pahamehana ilain'ny vahoaka ihany koa ity volavolan-dalàna ity. Saika anampidinina 10 isan-jato avokoa mantsy ny teti-bolan'ny ministera. Isan'izany ny ministera ny fambolena sy fiompiana izay antom-pivelomana ny 20 isan-jato ny malagasy. Tsy hita tao anatin'ny lalàna ihany koa ny fandaniana ny fanampiana azon'ny Madagasikara tamin'ny ady tamin'ny Covid-19. Ary tsy misy laharam-pahamehana mihitsy mikasika ny sosialim-bahoaka afa-tsy ny fanomezana tombotsoan'ny orinasa vitsivitsy na ny sehatra vitsivitsy tena kely dia kely, ohatra fotsiny dia hoe fanomezana TVA, exonération na TVA ny varim-bazaha zay lazaina fa lasa hoe foto-tsakafon'ny malagasy faharoa liana amin'ny vary. Tena magaga dia magaga zany, malagasy mihinam-bary ary tsy ny farinina, tsy zany no foto-tsakafon'ny malagasy faharoa fa ny haninkotrana. Anisany nanaitra ny solombavambahoaka TIM tamin'ny fandaniana ity lalàna ity ihany koa ny tsy fahatapahan'ireo minisitra ao anatin'ny gouvernemanta. Toa mipetraka ao anarana fotsiny ihany ny maha-minisitra sy ny fitsinjaram-pahefana. Ny akamaroan'ny fanapa-kevitra rehetra raha mba tsy tenenana hoe 100 isan-jato dia miankina amin'ny filoham-pirenena daholo. Izay fanontaniana napetraka ny solombavambahoaka dia hoentina any filoham-pirenena, hoentina ary amin'ny filoham-pirenena, misy décret tokony vena hoentina any amin'ny filoham-pirenena, ny budgetn'ny Assemblée nationale raha dia mbola hoe hoentina any amin'ny filoham-pirenena. Izany hoe ny ministra ny vola sy ny ministra tompony andraikitra dia natao fitaovana fotsiny eto, fa dia ny zavatra rehetrarehetra izay atao dia any amin'ny filoham-pirenena daholo. Iza no mena tsindra izao ny zava-misy? Efa impiry moa ny mpanohitra no miteny sy manitsy izao fitondrana izao, fa ny ataony ihany no tohizany. Ny tena mahagaga aza dia variana amin'ny fanenjena ny mpanohitra ny fitondrana, fa ny olam-bahoaka tsy misy rarahina an'izany. Fihetsiketsehana no betsaka, fa ny asa vita tsy misy. Ny tena nanaitra aza dia ny fanaraha-maso natao any Filomarika Ravalomanana hatrany am-piangonana mihitsy. Ity mantsy ny zava-nisy tao amin'ny FJKM Soavinandriana rehefa nirava ny fiangonana. Mpitandro filaminana no nameny ny tokotany-piangonana. Ary ao tsara ny zavatra nitranga teto. Miaina ao anatin'ny jadona tanteraka i Madagasikara amin'izao fotoana izao, ary fanjakana tsirefesy mandidy no misy eto. Izay ihany koa no ezahana aseho vahoaka. Tsy ny lalana fototry ny firenena ihany ny odikaina sy atao tsinotsinony, fa hatramin'ny lalana ny fiangonana ihany koa. Tsy any anaty hitsena sy toerana famorim-bahoaka akory ity, fa teto amin'ny fiangonana FJKM Anony Hermona. Voasa hiatrika ny fetin'ny taranaka teto mantsy ny Filomarika Ravalomanana, ka rehefa nirava ny fiangonana nivoaka ny toeram-piangonana ny Filomarika Ravalomanana dia nitsototsotso ny zandary niditra ny kianjan'ny fiangonana miaraka amin'ny fitaovam-piadiana toy ny hoe hiatrikady reny mihitsy. Pagale rehetra tianareo aty am-piangonana l'autre jour. Iresaka amin'azy fotsiny chef district dia tapitra.
Manao ny programanao. Mody ako. Ay. Mody ako zay. Yende. Hello. Hey. Sono un gatto. Ina tinata zao satria Zay zany ina problema mba tsy sinona hoe fivorivoriana dia am-piangonana ve tsy vorona tsy any am-piangonana tsy misakina ireo ivory am-piangonana zay fa sao dia mivoaka ivelan'ny fiangonana mamolivoly olona dia zay no antony anaovana an'izay aty am-piangonana ve natao zao non tsy nahita any am-piangonana zay fa mivoaka fotsiny raha vao mivoaka dia misy fivoriana ivelany dia tsy mety. Inona natonga anay ty am-piangonana natao ohatran'izao nga mbola tsy sokatra am-fiangonana saby loatra olona atao am-piangonana firavahan'ilay fiangonana zany hoe après ny fiangonana anao sao dia mamory olona ty ivelany dia zay no za fa laza amin'ireo za tsy mamory olona mihitsy zay afaka mandeha anao fa tsy nareo kokoa ny baiko ao mihitsy amin'ny an'io efa tresaka an'io zay fa afaka mandeha anao firavanomanana za tsy manareo fa fantatreo fa chef district manatanteraka baiko mampatototogana tsy olo anamiko mihitsy mba limbidia satria na visavian'ilay mpiangona raha mahamenatra marina tsy hay mazava aloha hatreto ny tena anton'izao fihetsika ataony mpitondra izao fa raha ny hita dia atao ny fomba rehetra mba ampanginana ny mpanohitra ny fanajana ny lalam-pandrenana ao amin'ny andinin'ny fahafolo moa dia efa tsy resahana intsony izay no zava-misy eto hoe misy ny vahaolana rehefa tombotsoan'ny mpitondra ny voakitikitika fa tsy mora kosa ny manao zavatra rehefa eo amin'ny sosialim-bahoaka averiny indray fa firenena faharoa amin'ny mahandra indrindra aty Afrika Madagasikara amin'izao fotoana izao aiza ilainy olazaina fa ampindram-bola ny firenen-kafa i Madagasikara rehefa tonga eo amin'ny fitondrany izao fitondrany izao ny CVO aloha no fanampina ny voaka tany ivelany hatreto nataony Madagasikara fa ahoana marina ahoana marina